ny voalohany ihany. Endre ny fifalianay Jesosy, miaraka ravoravo aminay koa ianao fa inonay marimarina zany, ary dia tsy takatry ny sainay ny fahalebiazanao, tsy takatry ny sainay ny fitiavanao, ary zany ny tiavanao anay. Tafavory eto amin'izao toerana zao indray zay Jesosy, anoho izany fiderana izany, anoho ny fankasitrahananao indrindra, ary dia ho hitanay eto tokoa zany voninahitrao zany, ary dia iseho aminay tsirairay avy zany, ary dia ianao koa Jesosy ho tonga ianao izara fiainanao anay tsirairay avy, dia fiainana be dehibe. Zay rehetrarehetra tonga eto dia azo aim-panahy avokoa, ary tsy hodimaina izy fa tsy tahaka an'izay nidirany teto mbola ivoandray fa azo hery izy amin'ny latsahan'ny fanahy masina dia ho vavolombelonao eto Jerosalema, any Jodia, any amin'ny farany tany, ary dia izany indrindra no fanorinay satria izany nandidiana anay, zany nanarahana anay. Dia mankasitraka anao zay Jesosy, ny olona masina dia midera sy makohaka eo anatrehan'ny seza fiandriananao, fa izahay kosa raha manondrika ny lohanay dia milaza sy manambara ny fahalebiazanao, faratampony amin'ny fanomezam-boninahitra, manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mahazaho toerana ianareo tompoko. Eny tompoko, misaotra ny pasteur Iraka Bodivololona izay choral fohy be niaraka taminay efatrany amin'ny amafy, efa io izy io. Firy taona moa zany zao nanaovanao choral? Tamin'ny 79 no niditra choral voalohany, dia izay zany atao kajikajy fa tsy fantatro tsony zany. Efapolo taona maherina choral n'izy io, dia io izy io mbola choral foana, dia mbola ho choral mandrakizay. Tehaka mafy be tsika amin'izany voninahitr'Andriamanitra daholo zany, mahafinaritra zany rehetra zany. Tenenanao efa vonina ve ny choral fohy be ao ambany eo, fa avy hatranintsika dia hanomboka raha ohatra ka efa vonina ny choral fohy be. Iza no afaka manome vaovao kely anao ambany ao. Eto am-panombohana dia tonga dia alefako mialoha ny fisaorana, satria mety hodiny ny olona sasany dia tsy maheno an'izay olona isaorana, ka dia ho alefako mialoha ny fisaorana androany. Mahazatra antsika dia hoe rehefa farany zay vao manao fisaorana ny olona, fa ny antsika amin'ity androany ity dia alefa mialoha ny fisaorana mba hamezam-boninahitra voalohany indrindra an'Andriamanitra, dia mba ho voninahitra ilay olona isaorana ihany koa, hoe mbola mba betsaka ny olona dia fa misy misaotra izy voalohany indrindra. Dia tehaka mafy be tehaka mafy be aloha na iza isaorana na izy, tehaka mafy be tsika.
ohatrany betsakytsika nefa le tehaka kely be tehaka mafy be iny tehaka voalohany iny dia omentsika an'Andriamanitra sahaza anazy ve zay tehaka zay tsy sahaza an'Andriamanitra zany tsy sahaza an'Andriamanitra zay mafimafy noho izay mafimafy ihany tehaka mafy be tsika ho an'Andriamanitra zay namiantsika ny fotoanandroany ny tehaka faharoa izay ho ataontsika mafy be ihany koa dia ho an'ny pasteur Dody izay niaraka tamintsika androany tontolo pasteur Dody no nanafana ny fotoana rehetrarehetra niaraka taminay maraina mandaparivo ny andro mbola io izy io ampy be zay tehaka zay ozy nareo ohatrany tsy ampy ataontsika mafy be zay tehaka zay ary mafy be ny tehaka fahatelo ho fisaorana an'izay olona rehetrarehetra miaraka amintsika eto dia tehaka mafy be ho an'ny dekona mpiahany korala foibe FPVM miara-miasa amin'ny brao atsonandro dia atsonalina dia alina ireo ny dekona mpiaha eo foana zareo dia tehaka fahaefatra dia ho an'ny ray aman-dreny-mpitandrina rehetra ao amin'ny korala zay taritiny iraka body vololona tehaka mafy be ho an'ny pasteur telo vavy ao amin'ny korala foibe ny tehaka fahaefatra dia ho an'ny birao foibe amin'ny fiangonana reniny birao an'ny fiangonana reniny eto Taninanandrano satria eto amin'ny fitandremana Taninanandrano no misy ny korala foibe solony toy ny tena raisitsika mitehaka mafy be toy ny Hermanna izay tsy ampy aza ny tehaka zany toy ny Hermanna zay asiko resaka kely fa raha ny fiaraha-miasa amin'ny toy ny Hermanna zany dia tena mahafinaritra mahafohy fotoana tena hoe nahatsona amin'ny andro alina na atoandro na maraina na hariva ny tena indray menatra miantso azy fa dia izy dia eo foana na mbola miasa ny sampana dia mbola eo foana izy dia isaorantsika betabe zany ray aman-dreny zany toy ny Hermanna zay tsy mahalala anazy nareo dia iny izy iny natao hoe toy ny Hermanna ny tehaka manaraka ho zaraintsika androany dia ny tehaka mafy be ho an'ireo izay olona rehetra nandalo tao amin'ny korala foibe any anatintsika rehetrarehetra andry zareo tehaka mafy be ho antsika rehetrarehetra nasaina daholo izay olona rehetrarehetra nandalo tao amin'ny korala foibe io androany ataontsika hiara-paly fa jobily ty zavatra ty dia nasaina daholo tonga ny akamarony misy ny tsy afaka na zany na tsy zany dia mitehaka ho an'izy ireo foana isika tehaka manaraka dia ho an'ireo président rehetra nifandimby tao anatin'ny korala foibe président José zay ato akaipato akatakareo hitsangana rahalahy izy no président José nitondra ny korala nandritra ny folo taona latsaka kely teo izy no président voalohany ny korala foibe FPVM ary dia izy mbola eo hatramin'izao miara-miasa amin'ny korala tsy misy olana tsy misy volo mifanorandrana fa dia amin'ny mpiaralahina ao anatina fanompona dia misaotra anazy tsika président Henri zay lasa nandeha nakany ambany any izy mihirany fa ho avy eo izy rehefa avy eo izany no président nifandimby ny tehaka manaraka zay ataontsika mafy be dia ho an'ny F7 izay misy ny korala foibe FPVM zay taritiny président Rosa iny izy iny tehaka mafy be ho an'ny F7 ato amin'ny fraisany sampana eto Taninanandrano ho an'ny fraisany sampana eto Taninanandrano masonareo place taloha ato masonareo place taloha ato aloha fa hoe mba mena place kely angeo reo ray aman-drenitsika reo rakizy azafady etonareo anakifiry nareo afaka mahazo place eto daholo nareo vonina ve ny korala foibe azafady après eto ny jiro omeko ny président ny F7 aloha ny fitenenana dia amin'izay tsika rehefa aveo tonga dia ao anatina fiderana tsy misy mitapatapaka intsony fa vitaitsika ny discours rehetrarehetra angatahako président Rosa zay raisitsika mitehaka mafy be izy no président ny firaisan'ny sampana eto Taninanandrano falamiarabany vahoakan'Andriamanitra tonga eto manatrika n'izao faharoapolo taona ivon'ny faharoapolo taona ny CFF izao tehaka mafy be ho an'ny CFF miarabany CFF tsika rehetra miarabany CFF ihany koa ny firaisan'ny sampana atao amin'ny Taninanandrano
amin'ny vanim-potoana tahaka zao moa tsy analavaresaka fa miariva ny andro ny vanim-potoana tahaka n'izao moa araka ny fifampifehezana sy araka ny fampitaizana anisan'ny fampitaizana zany a dia fifaliana ho anay ao anatin'ny firaisan'ny sampana ary fifaliana ho an'ny sampana ny miarahaba ny CFF natratra ny faharoapolo taona ary dia manaraka izany araka ny mamalagasy atsika araka ny sotoavana mamalagasy araka ny ten'Andriamanitra koa aoka mifaly izay faly araka amin'ny faly amin'izay mifaly dia misy tsodrano kely avy aty amin'ny sampana tsirairay avy homarika izany Ivon'ny Joboily faharoapolo taona izany dia manolotra eo ny sampana izay tonga eto mantsotsika manolotra izany amin'ny anaran'ny firaisan'ny sampana sy amin'ny anaran'ny sampana izay tonga eto tavan-dralahy maranitra ny tavan-dralahy ho fiarah-miasa tsodrano ho atolotra ho an'ny CFF kely dia kely ny tompoko tsy na mitondra vonitenina sy mitondra vasinera vava ihany marika dia marika ihany iny amin'ny fiarahana manakatenaka ny asan'Andriamanitra sy amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ary marika izao Jobily faharoapolo taona ny CFF zao dia raha soa CFF tsika hotratrany taona roapolo manaraka raitsika mbola hiaraka tony filazantsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'ny tonotoerantony Jobily famany Jerusalema amin'ny fanamintana saoza tompo dia misaotra ny firaisan'ny sampana zay misy ny président Zahantena dia kabady famalina fa amara ihany antsika amin'ny tompo dia misaotra anareo ihany koa ny korala foibe amin'ny fiarah-miasa mifanohanana ny toro-hevitra maro isan-karazany dia ny korala foibe dia eo foana miaraka amin'ny F7 ary indrindrindrindra afaka miara-miasa amin'ny sampana velona rehetra ato an-taninan'andrano dia misaotra indrindra tompoko mankasitraka anareo rehetrarehetra efa vonona vela korala foibe azafady eo ampianasantsika n'izay korala foibe izay tataray kely amintsika fotsiny fa misy fanomanana zavatra anankiray ataon'zareo mampatonga anazy somary taraiky io fa amin'ny enina antsika tokony efa tena manomboka satria tamin'ny dimy sasany tenenina teo dia fotoana antsika malagasy tokony hoe amin'ny enina manomboka dia miandro topo kely fotsiny tsika raha vao mirehatra ry jiro ry dia tsisy jiro any ohatrany hoe vita ny rakitra zany rehefa mirehatra le jiro ao ambany ao dia vita ny rakitra any amin'ny 4e étage fa eto tsisy jiro ao fa misy olona miantso na misy olona mipotra vany rehefa vita ny fanomanana ao ambany ao dia ny zavatra tsy maintsy ho resahako amintsika mianakavy androany dia izao ao anatin'izay fisaorana be da be ny fandombiasana izay no teneniko teo dia ny farany nefa ny tsy ny kely indrindra izay ny hoe ny vody hena tsy mandeha aloha may an'izay fiteny gasy zay nareo ny vody hena hoany tsy mandeha aloha izy ara ny tiako tenenina amin'izany izay mahay nareo dia tonga dia omeko biso izy ara ny tokony hisorantsika farany indrindra nefany tsy ny kely indrindra fa tena tokony homendrika tehaka mafy be tokony vazavazantsika mafy be ary tokony kikiantsika mafy be tenena anankiray hoe iza aza koa tadarandrena toandro za isorantsika na eo izy na tsy eo dia ometsika tehaka mafy be tadarandrena toandro araka nykenefatsika tadarandrena toandro no teny taminay hoe ataovy korala foibe FPVM ny anaranareo ioentsika mandraky ny androany io tadarandrena toandro no fototra ny poirana tadarandrena toandro no tsy sanatria hoe izy ny lazaina farany dia izy no kely indrindra fa izy no ataontsika miavaka ny fisaorana anazy ao anatin'izay tretra zay dia isorantsika izy be da be ny feo mandeha be da be ny zavatra maharikoriko fa be da be koa ny zavatra mahafaly fa izao nafarako amintsika rehetrarehetra avelao hiteny zay hiteny fa itsika FPVM foana sa tsy zany na iza na ratsy ao na iza anakiana na iza anopa na izy hiteny ratsy isika FPVM foana sa tsy zany dia izay mandroso avy hatrany ny korala foibe FPVM rehefa voninao arana rehefa ohatrany misy na mesinina teo aiza daholo isika rehetrarehetra aratsika tiaka izany
androany a ame voninahitra an'Andriamanitra.
zay sarotra dia sarotra mandamina koral tsy mitovy amin'ny hoe ohatrany hoe gropona olona vitsivitsy fa somary sarotsarotra kely a mandamina an'izay koral zay ka dia anomboka avy hatrany ny hira isika ho fidiran'Andriamanitra ary ao anatin'izay a dia afaliana ho anahy no miprezente anareo ihany koa an'ireo hiaraka nafana an'ity andro tsika androany ity a dia ny fefy raisitsika mitehaka mafy be ny fefy eto an-taninanandrano efa ao zareo raisitsika mitehaka mafy be ihany koa ny afafia izay sampana miaraka mifanohana amintsika androany a raisitsika mitehaka mafy be ihany koa miala rakoto mamonjy a izay hoavy eo daholo zametrarehetra izany androany tsika dia hiaraka hifaly a hiaraka hideran'Andriamanitra ao anatina hira fiderana hira fiankofana hira afahantsika miaina ara-panahy ny hira voalohany ny atolotry ny koralanareo a dia ny hira fanevany korala voady mandrakizay voady mandrakizay no iarahan'ny korala amin'i Jesosy a voady mandrakizay no iarahan'ny korala manao ny asa fanompoana ary voady mandrakizay a no mbola iarahana rehetrarehetrareo a hatrany an-danitra ka dia hiainana izany tsika rehetrarehetra ary rehefa avy eo isika dia manohy ihany a any fiderana sotra tompoko zay la hira fanevany korala fohy be a hoeninao enandalanyalany eny zany a hoeninao anaty radio a hoeninao naizanaiza izay hira faneva izay rehefa vita zay hira zay dia hira isan'ny nanamarika ny korala fohy be FPVM no arahantsika izao a
irahantsika mihira etsy amin'nitsy anan'nitsy ny tonkiratsika io amin'io écran géant io eo ny écran géant tsika eo tsika mihira androany a tsy présenteko ty hiritiva tonga dia miaraka miritsika alefaso angezareo e tena manamarika atsika dia raha eo mamialany heloko a
zay zay hira izay zay ataoko hoe mba misy olona voadona ny fony ao anatin'izay dia za isan'ny voalohany indrindra tomboka nisy entsika zany aty anankiray ty exception ty anankiray ty fa vao nandeha ilay hira dia nisy nitsangana ty tsy hoe mba havereno za fe dia mbo rariny mbola tsy manomboka akory dia havereno dia averintsika fotsiny niriny zao dia zao fa rehefa averintsika mbola andray amin'ny fefy andray afafy andray amin'ny aly dia manjary sao dia taraiky ny fotoana fa ity ny zavatra anankiray anentanako atsika ity fotoana ity dia fotoana afahantsika mifanakalo raha misy hira enonareo mandeha eto androany ka mandona ny fanahinareo na tokoa enonareo fa tena tianareo ilay hira dia entaniko ianareo anao rakitra atao anatin'ity zavatra ity io misy zavatra violesy fotsifotsy io izay nataontsika hoe rakitra ho famezam-boninahitra an'Andriamanitra ao anatina hira le hira zany no afahantsika manao rakitra eto fa tsy le hoe le rakitra le inona moa le ty afatsika isaky ny fanolorana rakitra ity fa rehefa misy hira enonao fa mandona ny fonao misy hira enonao fa tena tianao zay hira mandeha rehetrarehetra eto dia afaka manao rakitra ianao fisorana an'Andriamanitra sady mba mangataka ianao any amponao any hoe Jesosy izay hira izay mba tiako dia mandrotraka rakitra ianao dia mandeha sady afaka mivavaka ianao omentsika fahafahapo le olona mbola tsy namorona akory an'le hira dia efa nangataka averintsika raha eo mamelany eloko dia ao anatin'izay tsika rehetrarehetra zay afaka zay te hanao rakitra dia afaka manao rakitra zay tsy te hanao rakitra dia afaka manao rakitra
Mino fa faly le olona nangataka bisy dia eto dia mangataka misy olona angatahako mba hiaraka n'olotra amiko anty androandroany ity zay olona tsy vaovao amintsika izy angatahako président José mba hiaraka amiko anolotra anty CEO androany ity raha tsika mitehaka mabe président José izay nitondra ny chorale nandritra ny taona maro tao anaty zany animateur zany lehilahy zany dia animateur ihany koa ary ao anatiny tsara mihitsy zany fanaovana ny animation zany dia hiaraka eto izay rola anatanteraka ny ty asy ty androany satria dia mahafinaritra foana ny firalahina dia ameko micro sans fil anankiray ianao fa tsika asianao mandeha ty mba sokafanao le micro sans fil anankiray zay dia président José manao na fihetsem-po etsiketsika be ye mafinatra mihetsiketsika be omeko anao ny répertoire dia anao manolotra saotra tompoko hiala kely alofa aloha José eo eny misaotra président na omeny fitenenana jobily fa 20 taona ny chorale dia entitsika miaraban'izy ireo ny tena soratra masina hoe arahaba ary lainao soavina ny tompo momba anareo am'izay alehanareo rehetra dia tanteraka aminareo ane zany dia tsy mety ny tena raha mijoro eto mandray fitenenana raha tsy misaotra ihany koa an'Andriamanitra noho ity fotoana lehibe ity ka nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra sy isaorantsika azy dia tsy inona akory fa nefa mahazatra antsika any hatramin'izay no hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any alleloia masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen teny faneva am'izao fa 20 taona zao dia ny hoe zay rehetra andidinao anay dia ataonay ary zay rehetra niranao anay dia alehanay zany hoe nidikan'izany nisy antso nataon'ny tompo tao aminareo tao tena maly ianareo sa tsy zany ho antsika rehetrarehetra ihany koa izany ao anatin'izany rehetra zany dia naniraka ny tompo nanao voady reto chorale reto hoe voady mandrakizay mihitsy no ataony ao anatin'izany nefa dia tsy tiako no miteny hoe tsy mory zany fa rehefa miaraka amin'ny tompo ninona zavatra mitranga eo mandeha foana io fa tsisy an'izany hoe tsy mory zany tsisy an'izany hoe sarotro zany sa tsy zany ary rehefa tenin'ny tompo nefa na izany ara-diozy izy eny ara fa irahako ianareo toy ny zanak'ondry eo fovonin'inona dia ahoana andeha ihany sao dia matahotra tsy matahotra mahafinaritra dia ao anatin'izany rehetra zany mankony tompo efa niteny fa meko anareo ny hery ozy meko hery ianareo dia ny herin'ny fanahy zay nanirahany anareo zay ny hoe mahagagan'izy io izy ihany no manome antsika ny hery ohatra ka misaraka amintsika dia zay le tahaka ny zanak'ondry tsisy pia ary dia olalovon'ny ambodi fa raha miray amin'ny tompo tsika
amin'izay atao rehetra dia tahaka ny Daniel raha natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona laniny sa tsy laniny satria nakombon'Andriamanitra ny vavan'ny liona tahaka izany koa ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego rehefa natsipy tao anatin'ny farimy rehetra afanao impito noho izao io hoy ny mpanjaka tamin'izany ilainy miketriketrika ny aratsiana nanao ny afo impito mamaino ny mahazatra reny ny may zany hoe zay rehetrarehetra tiana potika ny asan'Andriamanitra ho ataonareo dia reny no sahirana ary reny no may fa ianareo raha natsofoka tao aza tsy naninona akory satria nanaiky ny asan'Andriamanitra ianareo nanaiky ny rahany ianareo dia tafitatra amin'ny farany ary mivonahatra amin'izany rehetra zany dia ho an'Andriamanitra ka matoky azy ho antsika rehetrarehetra koa rehefa matoky ny tompontsika dia ao amintsika foana izy miasa ary mamentsika ny hery entina mandresan'ny ratsy rehetra tsy no famandrao ozy izy no iaditsika fa ninona na ratsy eny amin'ny rivotra eny reny ny mpitehintsika foana reny isan'andro mba tsy handaitra amintsika ary dia tanteraka amintsika rehetra ny tenin'ny soratra masina milaza ny hoe zay fitaovam-piadiana rehetra entiny devoly io satana losifera Belzeboba demony sy ny namany entina amelezana anareo izy dia maninona tanteraka tokoa anie zany ataovy ny hiratsika manaraka ary dia joro ihany rehefa misy tenin'ny fanahy masina hoe mijoro kely indray aloha tsara tofoko tsy ho tehaka mafy be fa andeha ny hira manaraka isan'ny bagasy afatarana ny chorale FPVM zay ry velona antano izy mba mifankatiava ty hira manaraka tya dia hira vo mafana be ohatra hoe nanao mofogasitsika dia mbola voale niala ao anatin'le molina iny mihitsy omondia titrany izany nahazo an'le dépliant tamin'ny maraina hoe atsangano zay manana any nareo iny zao misy manana iza koa manana
any anatin'le dépliant ihany ny tonony izy ity fanaizana zany dia ovakitsika eto ny tonony a dia hiaraka hiry isika omodia no titrany a ankafizo angeza hiry zay azafady e.
Manahoana fahinonareo an'le hira? Tsara ve? Raha tsara raha dia tehaka marobe ho voninahitra Andriamanitra. Ometsika voninahitra Jesosy ao anatina zavatra tsara ohatr'izany a. Namorona an'izay hira zay a dia bary vola ihany a. Izy ny chef de cœur dia izy ny namorona azy a. Ometsika tehaka foana izy a. Amin'izay fanomezam-pahasoavana tsy mety ritra ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny mpanompony a. Ka dia metsika azy foana ihany koa voninahitra. Ho aza mbola maika angataka bisy aloha, fa mbola ela vao mandeha bisy, fa mbola be da be ny zavatra hafinaritra irahantsika eto androany a, sady tsy avy ny orana. Tandremo. Ity koa dia hira tena isa nanamarika ny chorale. Henonareo amin'ny radio Fiotazatsoa foana izy a. Ary aorianan'ity hira ity a dia raisitsika mitehaka mafy be ny fefy a sy ny afafy a. Tonga dia hiaraka ary zareo. Fefy sy ny afafy tonga dia miaraka. Fa tsy hoe miakatra akory ny fefy a, dia avy eo midina indray ny hafa, dia miakatra indray ny hafa. Fa fefy sy afafy a tonga dia miaraka ao anatina fiderana anankiray a. Ty hira ity no amarina ny tapany voalohany anjaran'ny chorale fohy be. Mbola hiakatra eo ihany ny chorale rehefa avy eo. Fa ity hira ity no mamarana azy androany, izao vao maraina izao. Efa riva kay moa zao fa tsy vao maraina intsony. Fa soa Jesosy a dia hiaraka andisy tehaka isika. Afaka mitsangana kely ve nareo? Dao hiaraka hitsangana daholo ary tsika rehetrarehetra. Dao tsika hitsangana any amin'ny faravodilanitra rehetrarehetrany a. Hiaraka hitsangantsika dia ny olona hono rehefa any amin'ny Coliseum mambondrona dia manahoana ny paoziny. Kikika mafy be mihitsy vao mahita ny kikisa fotsiny dia efa dia karazam-behivavy kely be da be. Vao mahita ny kikisa to dia mikivy. Fa eto tsika androany vao maheno ny hira ity tsika dia iorakoraka. Andramantsika ilay fiorakorana. 1, 2, 3. Ataontsika ohatran'ny any amin'ny Coliseum. 1, 2, 3. Fa soa Jesosy hiaraka anditsika rehetrarehetra ao anatin'ny hira ity a. Alefasina. Aisitsika rehetrarehetra. Ambony daholo tanana. Afaka misaotisaotisika rehetrarehetra eny ambony eny. Mandy daholo. Afaka mihira ihany koa. Eo a. Aisinareo.
Miaraka mafy be antsika voninahitran'Andriamanitra. Dia raisitsika mitehaka mafy be ny fefy sy ny hafafi. Sotro rano kely fotsiny. Sotro rano kely fotsiny dia avy eo mbola tsy maintsy miverina foana ihany ny chorale fa ao anatin'izay fidinana sy fiakarana izay mouvement kely zay amboaritsika kely fotsiny ty jiro ty. Misy zavatra reglentsika kely fotsiny afahantsika mba mariana fa mandeha mivantana ao anatin'ny Facebook ny radio fitazan-tsoa hita zavatra ataontsika ity isaorantsika raisitsika mitehaka mafy be ny teknisianina miaraka amin'ny taletsoa miasa amintsika mandeha direct amin'ny radio fitazan-tsoa ity zavatra ity ka dia isaorantsika be dabe zany fiaraha-miasa izany isaorantsika be dabe ny firahalaina be ao anatin'izany fiaraha-miasa izany ary dia Jesosy manakare-pahasoavana amaly fitianareo amin'ny fanampinareo sy ny fiaraha-miasa iarahantsika rehetra ao anatin'izay. Reglena kely fotsiny ty jiro ty vatra somary lasa niondrika kely nefa antsika manao live mandeha anatin'ny tambajotra direct dia somary maizina le sary dia reglentsika kely fotsiny le izy isaorantsika reto teknisianina ireto manatanteraka an'izay. Angatantsika ny mpitendry andefa feokira ao anatin'izay fifandimbiasa toerana izay. Ao tsara venareo aloha ao tsara venareo tsy reraka loatra mbola tsy reraka loatra alefatsika amin'izay ny omena information ihany sika fa ny isan'ny chorale amin'izao fotoana izao ny voasoratra anarana ny statistika farany dia eo amin'ny 50 sy 200 ao 300 latsaka kely ny tonga manao ny asa andavanandro sy ny mivezivezy mivoaka sy miditra misy ny tsy afaka misy ny tonga dia misy ny afaka eo amin'ny 100 ary mihoatra ny 100 rehefa mandeha mivoaka ny ivelany dia isy nantany anaty Facebook hoe mandray mpikambana vaovao ve ianareo dia teneniko eto fa mandray mpikambana vaovao ny chorale foibe rehefa aorinan'ny fanokanana ny 1er novembre iny dia mandray mpikambana vaovao ny chorale. Ny condition hidirana ho mpikambana vaovao dia entre 20 ka hatramin'ny 70 taona ny taonanao tia mihira, tia mozika, tia mandia, tia mitendra. Rehefa mozika zany dia afaka miditra ao anatin'ny chorale ianareo. Zay ny lava zay ny fony fa raisitsika mitehaka mafy be ny fefy sy ny hafafia izay hiaraka amintsika androany afaka mangataka voady ao anatin'ny tsiaronitsy ianareo sady mba mametraka rakitra ianareo no mangataka voady hoe Jesosy mba tena tiako zahira zay dia mba tahio ny fiainako ao anatin'ny zahira izay tena tianao zay dia afaka mametraka rakitra ao ianareo ho voninahitr'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika eto androany. Rehefa mandeha zany ny hira tsy andritsika hoe iny fa misy mitarika fa afaka tonga dia mitarika ianao dia afaka mandeha dia tonga dia ao anatin'io arona io isika no manao an'izay rakitra izay. Omeko ny peno ny micro itsy misy micro rahalahy mahafinaritra be foana miara-miasa entre sampany
Lasokafana le micro anankiray azafady. Izy eny ary dia sotran'Andriamanitra lehibe tsika efa fendrapolo taona ny CFF asiorokoraka be ho an'i Jesosy raha anareo ary hoe ny voalohan-teninay dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria dia fendrapolo taona ny CFF ny chorale foibe izay anisan'ny tena andrarezina mihitsy raha resaka feo ary tena inao fety tsy nangororo mihitsy na inao le fety sady zany dia tena matsiro na le hira vaovao ary tena hira vao mafana fa tena hoe tena tsara dia ny teninay dia mirary soa anareo CFF tena mba mbola androtsy lavitra hatrany amin'ny asa rehetrarehetra zay atao dia tsodrana anareo ny fefisy afafia araky le teny fanefa moa andeha am'izay tena anyrana tandremy so misy kamokamo fotsiny fa tena mila mandeha foana zany rehefa hoe mandeha fa zay mandeha any no mban'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay atao ka dia mirary soa anareo ho tahiny Jesosy nareo amin'ny asa rehetrarehetra zay ho atao mino zay fa andresinareo amin'ny asa rehetra zay ho tanterana satria miaraka amin'i Jesosy. Hira anakenina no tanterahany fefisy afafindray miaraka eto hira anankitelo dia ray io misaotra ny fisaorana n'Andriamanitra satria misaotra n'Andriamanitra tsika tanteraka soamantsara zao fotoana zao raha tsy teo Andriamanitra raha tsy teo Jesosy ny tantanantsika tamin'izao fotoana zao dia very maina ny fotoana rehetra fa niseho voninahitr'Andriamanitra tonga marobe tsika mifanotronety ny faharoa dia hoe ny fiainako ary aorianan'izay dia hoe avanay Jesosy Jesosy ny ataontsika eo aloha dia miravina daholo ny lalana rehetrarehetra ka dia mirary soa antsika rehetra mirary soa ny CFF mirary ny 20 taona manaraka indray mba hisehoany ny voninahitra mandrakariva dia misaotra ny fefy misaotra ny afafia mitodika any aminareo mihitsy dia miondrika misaotra betabe tompoko amin'ny fiaraha-miasa mahafinaritra inifity chorale fohy be koa rehefa ilainareo dia afaka mitenonareo fa dia mifanohaneo tsika amin'ny asan'Andriamanitra omeko ny fefy sy ny afafia raisitsika mitehaka mafy be ny fefy sy ny afafia tehaka mafy be isika mianakavy andrasa aloha nareo ato ohatrany somary malaindaina kely mitehaka aza misy mitehaka nareo ato aloha tehaka mafy be tsika mianakavy asitsika ika mafy be isa roa telo zay mihitsy nareo ato ndray zany zao isa roa telo mety mahafinaritra tsika rehetrarehetra ary ny ato isa roa telo zay fefy afafia anareo ny sehatra
mbola ao tsara daholo be orakoraka mafy be aro any CFF sotra n'Andriamanitra lehibentsika mbola omeny fotoana afaka midera azy ary miaraba manokana CFF amin'izao faharoapolo taona an'izao ny mahagaga kely amin'ity fanompony tindra ndray rehefa ohatra zao tsika dia mitsinjatsinjaka ery ry devoly ahoana fandrandray ny sasany voavoaka tsy dia plakeny devoly dia maninona dia malemy fa zao ny tsarovy rehefa sendranao potraka iny ianao rehefa tena tsy mavita ininina intsony ianao dia ahoana ny tokony ataontsika ahoana ny tokony ataontsika nareo ve mpivavaka ohatrany tsisy mamalina ahoana ny ataontsika be baka oziny ato verina midera ay tsy mampaherezana aloha alao lohan'ny ampaherezana fa zao mila mahay miverina amin'i Jesosy tsika matoy ianao zay vao plakeny devoly naninona tsy mitandrina ianao zay rehefa tsy mitandrina ianao dia plakeny dia minjera amin'ny tany dia miverina amin'i Jesosy ndray dia ozy le hiranay hoe hiverina aminao raiko lay trotraky ny otana tao zay dia rehefa tafaverina tsara amin'izay rehefa ao tsara le finoana efa tafaverina dia ahoana midera ndray aloha satria rehefa tafaverina dia ahoana ozy Jesosy raha ny zanaka amin'ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo dia rehefa Jesosy mandray ny tanana dia ahoana hira mafy be amin'izay hoe afaka ny gadrako fa tsy maintsy afaka ianao rehefa Jesosy mandray anao tsy maintsy afaka ianao rehefa Jesosy mandray anao ary rehefa afaka ianao tandremo somzesy tamin'izay hoe ty afa favori be fa afaka fa ny devoly tsy mamela anao moramora zany raha afaka eo ianao fa ahoana ny tokony atao manankina ny fiainana amin'Andriamanitra rehefa ankinina aminy io dia ahoana indray le hirantsika miankina aminao ohatrany hoe tsy hidera-tsony zay fa ohatrany taonanareo zay androany mba atsapinareo zany ny fiainana amin'izany miaina miaraka amin'i Jesosy zany ray androany tsy hitsinjaka tsony fa mba ataovy miakatra indray le fananao hoe hiverina aminao Jesosy androany dia afao amin'ny fahavoazako indray fa ankiniko aminao ny fiainako amen.
eny any a dia zay no azona tolotra ho an'ny fiefisiafafia dia makasikitraka atsika rehetra dia asaina président iandry hiakatra mirary soa atsika rehetra trany mirary soa anareo CFF mba iroso atrany amin'ny asan'ny tompo ary dia anteninay farany dia hoe mahereza mahefabe amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsekory ifikelezanareo ainao amin'ny tompo ny voninahitrany ho an'Andriamanitra irery any ary efa tazatsika ihany koa zoky mialy tiaka mapetsika fa dia ho tonga izy rehefa avy eo hiarahira amintsika. Iany ary tompoko lasy tompoko vavy tehaka mafy be ho an'ny fefy sy ny afaby. Tena mahafinaritra ny firalahiana, tena mahafinaritra ny fiaraha-miasa, tena mahafinaritra ny fiarahana manompo a. Miangavy ny korala fohy be tonga dia sady mako manetsana tsy fa maramarina ny fotoantsika rehefa avy eo a. Efa voninao mialy a toy izao nanaovantsika azy. Hiry mialy rakoto mamonjy a dia miakatra ny korala fohy be a miaraka amin'ny fefy sy ny afafy a. Amboaritsika kely ny place première voix, deuxième voix, troisième voix. Rehefa avy eo mihira ny korala fohy be mialy rakoto mamonjy, hira mihiraka miaraka amin'ny fefy sy ny afafy a. Hira ny hirandry zareo mitokana izy a. Dia raisitsika mitehaka mafy be zareo rehefa avy eo a. Mbola manao beauté, mbola manao beauté kely ny mialy. Mahafinaritra ve sa tsy mahafinaritra miderin'Andriamanitra? Tena mahafinaritra. Indramitsika kely ty fomba fitenin'ny pasteur tately ty. Tsara ny tompo isan'andro isan'alina, tsy amin'ny atoandro ihany ny tompony tsara fa ny tompo le manome nofy tsara, ny tompo manome torimaso mamy. Dia na isan'andro na isan'alina tsara foana ny tompo. Averintsika raha hoe tsara ny tompo isan'andro isan'alina, mahafinaritra. Tehaka mafy be ho anareo. Dia sady miakatra ny korala fohy be a. Ao anatin'izay angatantsika anao feokira kely ny mpitendry. Angatantsika ny mpitendry anao feokira kely a. Alamintsika kely ny ato ambony ato a. Ato basy a, ato tsy basy. Raha basy zany ny ato a dia ny ato zany tsy basy. Dia ho hitanareo zany hoe ohatrany ahoana zany korala fohy be a, fefy a, afafy a, miaraka mihirahira anankiray. Mahafinaritra mieritreritra an'izany hoe tonga dia korala anankitelo mingeza be no hiaraka ampiara-peo eto a androany. Dia atonina ve sa tsy atonina? Afaka milatsaka ty ananina ty dia bataina makaty micro. Rasana trika nofy. Tsara be mijery an'izao couleur zao. Mila mampiady couleur koa indraindray. Ny vehivavy ny tena mahay an'izay mampiady couleur zay. Rehefa fotsy ny ato dia tsy maintsy hianina an'izao fa raha tsy izany dia mananina. Fa rehefa tsy izay dia manjary tsy mananina tsara ilay endrik'ilay izy. Fa rehefa ohatra ka ratsy ilay couleur dia tsy mety. Zao. Za mino fa tsy sahala na tongavantsika eto ny hialatsika eto androany a. Eo am-pandaminan'andreto korala reto dia avy hatrany dia raisitsika mialy. Aiza ny mpitendry? Tehaka mafy be anao andraisantsika mialy rakoto mamonjy, efa vonina ry zareo. Manome micro sans fil anankiray. Présenteko aminareo fa izy natao hoe mialy rakoto mamonjy. Efa fantatrareo ve izy? Finaritra daholo e. Misaotran'i Jesosy fa mbola tafahoana soma tsara indray fa avilavitra be zay. Aleo amboarina kely ty micro mialy ty fa tsy manjary reraka be a. Avy any an-tsanamasina zay nanao fitoriana filazantsara fa tsy nanapoe atratranareo tsony dia misaotranareo amin'ny faharetana. ty angamba mety aminao.
jiaro reo tendrendry zareo fa fantatro fa hainy zany dia tsika rehetra aro
dia mba hita finoana amiko sy aminao ane izy na zao ary ny veronao lanitra dia aleo aloha iaraka hidera amin'ny CFF ndray dia mbola mamerina amin'ny fiarabananareo aloha amin'izao anniversaire zao e dia mivavaka ho anareo mba aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanompoana na dia sarotra azy zany ny ady mangotraka tsy maintsy misy foana fa maharetatra amin'ny farany daholo tompoko dia tsy ho any zareo ihany fa ho antsika rehetrarehetra ihany koa. Iza zany no manao rojo ny avo.
mahafinaritra tsehaka mabetsika voninahitr'andriamanitra ary dia mafana dia mafantsika androany izany tsy tsempoka anao hira anankiroa tsika amara-parantsika amin'ny fotoana sady tsika hiaraka eto mandraparain'ny andro fa mbola isy fotoana irahantsika mandavanandro tonga dia fety be da fety be dia izy fotoana mbola irahantsika amin'izay fotoana izay toy izatsika le hira aitsika menakavy ty hira ty irahantsika mialy raha vao vity ty hira ty dia anao any aleloia ny andela isika iaraky ny trano ataotsika mipoka mihitsy ty trano ty androany dia mandroso mialy avy eo tsika mamarina ny fotoana. Mulia
tonga dia aleluany andelana ataotsika dia mamarana ny fotoantsika rehefa aveo mamarana fotoana satria tsy afaka eto hijanona koatra ny amin'ny 7 alina isika izao zao no atao hoe amin'ny 7 alina fa dia hitsorina be da be anareo afaka mihira fitsangana daholo tsy afaka mihira zany iteranotsika n'Andriamanitra. Foana ny mideran'Andriamanitra angatahantsika ray aman-dreny pasteur Dody mba hiaraka amintsika amarina ny fotoana. Misaotra anareo rehetrarehetra, misaotra anareo tsisy teny gasy ambony noho izay fitsaorana izay intsony azo ankasitrahana antsika fa dia tena feno ny foa emu tanteraka mihitsiny fa dia misaotra be da be Jesosy amaly fitianareo amin'ny fanohanareo ny sampana, amin'ny fanohanareo ny asan'Andriamanitra, amin'ny fanohanareo andreto fefy afafia chorale foibe meko ny pasteur Dody ny fitenenana. Sotra
teka mafy be lotsika ampira rehetra teo makasitraka makatelona mitompo ane mbola anome feo anareo tsaratsara kokoa mba hiteranareo n'Andriamanitra tena tandindony ny any an-danitra mihitsy raha na ianao mibesonareo tamin'ny any aloha teo afa mihitsy ny nanaovanareo raha na ianao ny feo voalohany tao afa mihitsy ny nanaovanareo anazy nahita ny feo teo anelanelany tao tena fiderana zany ny any an-danitra ary raha tsy mahay mihira tahaka an'izany tsika tsy hiditra any an-danitra any fa la ny andro fotsiny eto fa midera ny any any voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any alleluia masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Alina ny andro ametraka ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitritsika vavaka avy atranitsika ary eo aoriana ny vavaka satria hira fidiarana ny atao teo satria hira ny atao any an-danitra any dia ny raika ampy fitonjato hira ny lanitra tsara tokoa no ataontsika ao aorian'ny vavaka sy ny tsotrany vavakatsika. Jesosy io ino izay fa faly ianao miaraka amin'ny anjelinao maro be mahita an'izao fidiarana zao fidiarana rano fotsiny Jesosy tsy fidiarana fe fidiarana ihany fa nantondona tany am-baravaran'ny fonao ianao tamin'ny alalan'ny fanahinao masina ary mino zay Jesosy fa androany misy olom-baovao indray anolo tena ho anao andeha amin'ny lalan'ny fidiarana andeha amin'ny lalan'ny fiainan'ny kristianina hiala amin'ny ratsy fanaony rehetra alina ny andro ary Jesosy mangataka anao zay mba omba sy hitaridalana anay hiaro ny mpanomponao tsirairay avy eny an-dalatra sy ny elankelatrano any ho an'izay mandeha fiara hiaro azy ianao ary ny sandrinao mahery elo lalana azy ary ny anjelinao hitobo manodidina ny mpanomponao tsirairay avy tonga any tokantranony izy Jesosy eritreritra an'izany fidiarana eritreritra an'izany hira samihafa ny famaly teto zany dia vangio amin'ny alina mangina izy araka ny fombanao amin'ny alalan'ny nofy amin'ny alalan'ny fahitana amboary izy Jesosy ary efa mifomaraina amin'ny hery sy tanjaka sy ny fahasalamana izy faly hidera ny me voninahitra sy hisaotra anao indray dia andeha amin'ny finoana na mivoaka na miditra misaotra Jesosy sara ketiko zay zarazarainy ny tokantrano samihafa sy ny elanelatany ary dia mbola manantena ny ona ndray Jesosy iona mpifaliana ary raha tsy miona eto ary dia iona aminao indray eny amin'ny raha ho an'ny lanitra anangona anay ho any amin'ilay fiainana mandrakizay isaotra Jesosy rainay izay ny an-danitra ho masinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao neny sitraponao ety atano takina ny an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitora anay amin'ny fakapanahy mba manafahanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso ny tsotrany tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo lay ambarana mandrakatsiva amintsika hoe ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena ho aminareo mandrakarivany ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo lay ambarany amintsika mandrakariva hoe ny fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ho amintsika mandrakariva ary ny fanahy masina hitaridalana an'olon-tsaina ampianatra dia ho tanteraka amintsika ny tenin'ny tompo manao hoe aza matahotra fa indro efa vitako tompoka vatsa eto ampielatanako ianao mandeha ihany aza matahotra matoky aza matahotra mifalia tiatsika Jesosy dera sy ny aja dia atolotra anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina anao hatramin'ny taloha zany anao ankehitriny ary anao mandrakizay amen.
foana izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra leliany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika, samy tonga soa ny tokantranony taonindray dia samy iona indray amin'ny fotoana efa voatendrin'ny tompo. Mandra-piona maka sitraka maka telo ilanareo korala tsy ady zao tsy ady tiany zao a. Fahereza